Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavany Jesoa Kristy ilay Tompo sy mpamonjy atsika. Amen. Tandrovy mandrakariva ny fiaraha-miasa. Tandrovy mandrakariva ny fiaraha-miasa. Zany no hitantsika amin'ny mofinaina anio. Ao amin'ny Samuela voalohany toko 7:20, ny 15 hatramin'ny 17. Tandrovy mandrakariva ny fiaraha-miasa. Rehefa nandresy any Goliata i Davida, lay mpiandry-ondry teo aloha, dia nampidiriny Saoly tao an-dapa, nanana andraikitra ambony tamin'ny fitarihana teo amin'ny fanjakany i Davida. Zary lasa tonga mpiara-miasa akaiky sy mpiara-miasa mahatoky mihitsy arak'izany i Saoly sy Davida. Eo anatrehan'izany dia nomena andraikitra maro, andraikitra ambony maro i Davida. Eto anefa hitantsika amin'izao mofinaina izao fa nosemban-drahona izany fiara-miasa izany. Iny rehefa avy tany anady iny, rehefa avy nandresy ny miaramilan'ny Saoly tao anatin'izany Davida, dia natao araka ny fomba ny fitsenana azy ireo ka ny vahoaka ao an-tanàna no miaraka mitsena, manao fiompiana, fankalazana, dihy amin'ny endriny maro samihafa. Dia indro aza fa nisy avy amin'ireo vehivavy tao an-tanàna no nandihy teo anoloany, sady ny hira manao hoe Saoly nahafaty arivoarivo fa Davida nahafaty alinalina. Tsy zakany Saoly intsony ny fihetseham-pony tao aorianan'izany, ka dia tonga maloka ny fiara-miasa, tonga rava na niasimba ny fiara-miasa, teraka ny fialonana, ary dia indro naseho tamin'ny endrika hita maso mihitsy zany. Hoy ny 9 sy ny 7 manao hoe: ny an'i Davida nataony alinalina lahy, fa ny ahy kosa nataony arivoarivo ihany. Koa ny fanjakana ihany no sisa tsy mbola azony. Dia nanomboka tamin'izay, hoy ny 7, hatramin'izay andro zany dia nangarika an'i Davida i Saoly. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, toe-javatra avy any ivelany tsy niankina tamin'ny fifandraisan'ny Saoly sy Davida no naharava nahapotika ny fiara-miasan'izy ireo. Tranga avy any amin'ny vahoaka izay tsy nohetanin'ny Davida akory no indro singam-bolo nandavo ny vosotra ka naharava ny fifandraisany. Tao amin'ny testamenta vaovao dia misy tranga tahaka izany ihany koa. Samy nanana ny heviny ireo kristianina mahakasika ireo mpitory filazantsara, momban'ry Apôlôsy, momban'ry Petera, momban'ry Paoly, kanefa niezaka mandrakariva ny apôstôly Paoly mba tsy handrava ny fihavanana, tsy handrava ny fiara-miasa eo amin'ny samy apôstôly zany, ka niteneniny tamin'izany fotoana izany fa ny anankiray mamboly, ny iray manondraka. Ry havako malala, zany koa no hafatra ho antsika kristianina. Aoka tsy ho rava na ho simba ny toe-javatra maro samihafa izay mandalo amin'izao tontolo izao, ny influence avy any ivelany, ny fiara-miasanao, ny fanomponao. Aoka tsy hisy hery hafa hanimba ny fiara-miasa. Tsy mahatsara ny kristianina ny mifampialina,
Tsy mahatsaratsika zany hoe mifangarika arak'izay hita eto zany, fa tandrovo mandrakariva ny hasin'ny fanompona, ny fiara-miasa eo amin'ny samy mpanompon'Andriamanitra. Zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ry havako, io fiara-miasa na fiaraha-manompon'ny mpino io. Ho antsika kristianina FJKM ohatra dia tafiditra ao anatin'ny faneken'ny mpandray fanasan'ny tompo mihitsy ny hoe anaja ny hevitra tapaky ny maro, tapaky ny fivorian'ny mpandray fanasan'ny tompo mba haneho mandrakariva ny fiara-miasa. Ny diakona ohatra dia manao fanekena fa hiaro ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba, tsy ho rava, ary na ny mpiandry ihany koa dia hitandro mandrakariva izany fiombonan'ny fiangonana izany. Aoka arak'izany tsy zavatra avy any ivelany na ny tsy fitantanana, tsy fifehezana ny fihetsem-po no andrava izany fiaraha-manompon'ny tompo izany. Andro farany zao, andron'ny fanompona, ary raha ambara fa miomana hitsena na andray ny tompo dia fiomanana ao anaty fihetsem-po tsara, ao anaty fiara-miasa mahafinaritra, fitsenanan'ny tompo amin'ny fiombonan'ny mpiara-manompo, izany no ilaina sy takiana rahateo. Aokary ho tsara mandrakariva ny fanomponao, ny fifandraisanao amin'ny mpiara-manompo rehetra mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Eo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Jesosy, misaotra anao zahay noho ny fitiavanao, noho ny famondramponao, noho ny herinao Andriamanitra miasa ao amin'ny mpanomponao ka mandamina sy mandrindra ny fiara-miasan'ny mino rehetra. Ianao hiaro mandrakariva, hitandro izany fiombonana izany mba ho tsara mandrakariva eo anatrehanao. Entinay ambavaka manokana mba ho voaaro ny firaisan'ny fiangonana. Entinay ambavaka mandrakariva ny hahatonga ny fiangonana hihevitra hatrany ny fiara-miasa ao aminao. Amin'ity andro anio ity dia manomana ny fonay sy ny sainay, ny fivavahanay eo anatrehanao zahay, Tompo Andriamanitray, ny fanahinao masina ane, anomana aty anatinay ka anananay ny fahamasinana avy aminao Andriamanitra. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Amen.